It was indeed a pleasure to be here today to meet with the new Prime Minister of Madagascar. We had an excellent conversation about his priorities and how we can continue strengthening the Malagasy-American bilateral relationship. Miarapasika rehetra toko tena fifaliana lehibe ho any tonga teto androany ary niona tamin'ny Prime Ministre vaovao voatendry eto Madagascar. Nafinatra dia nafinatra ny fifanankalozan-kevitra natao nijerena ny amin'izay izay laharam-pahamehana eo fifandraisana eo amin'ny rotonta ary nijerena izay fomba ahafahana manamafy ny fiaraha-miasa efa misy eo amin'ny firenena rotonta. As I also said in my meeting last week with the President and Acting Foreign Minister, my appointment as the first United States ambassador to Madagascar to be named in 5 years is a symbol of restored ties and restored partnership between our two countries. Araka nambarako taroan'ny fionana tamin'ny andriamatofilohan'ny Repoblika sy ny fionana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny soliterana tamin'ny herinandro ambony dia ny fanendrena ambassadeur voalohany avy any États-Unis eto Madagascar tato anatin'ny 5 taona dia manamafy fa miverina amin'ny laoniny ny fifandraisana eo amin'ny firenena amerikana sy Madagascar. I look very much forward to engaging with the new Prime Minister and his Malagasy government about how the United States can assist Madagascar and how we can work together. Efa tsy androko ny ahafahana miara-miasa akaiky zay amin'izay amin'ny andriamatoa Prime Ministre sy amin'ny fitondrana mba hijerena hoe aiza sy aiza sy amin'ny fomba ahoana ny ahafahan'ny États-Unis mitondra ny anjara birikiny hanatsarana ny fahampirenana sy ny tontolo eto Madagascar. AGOA is a positive development for Madagascar and the United States, one that we expect to yield significant benefits for Madagascar in the coming years. Ny AGOA manokana dia anisan'ny zavatra tsara izay voantrangana niverina teto Madagascar ary mino izay manantena fa hitondra vokatsoa tsy ho ela ho an'ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy zany. Reinstatement of the AGOA program last year is a strong indication of U.S. confidence in the steps Madagascar has taken to move beyond the crisis of the past 5 years. Ny namerenana ny Madagascar ao anisan'ny mahazo mandray anjara amin'ny AGOA tamin'ny herintaona ary nanavarana izany dia manambara fa mahatoky États-Unis fa mizotra amin'ny lalana tokony izy Madagascar amin'ny famerenana ny laoniny izay zavatra simba tanatin'izay krizy naharitra 5 taona izay. And most of all, and in closing, I really want to stress to you to emphasize the strong bonds that the American people and the people of Madagascar have for each other. It is an enduring friendship. Thank you very much. Thank you. Reto pamaranana dia tiako mafisina fa mafy ary mafana toy ny hatramin'izay ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka amerikana ary dia irariana ny toizan'izany hatrany. Misaotra tokoa.